Jour et nuit, les feux de brousse ravagent le paysage de l'Ouest en cette période. Certes, c'est devenu un quotidien pour ceux qui voyagent souvent sur la route nationale numéro 4 et 6, mais pour des touristes ou ceux qui font leur premier voyage sur cette piste, c'est un triste fait. Tout au long de la route, depuis Ankazbe jusqu'à Ansui, flammes en développement, bois et herbes calcinées, environnement détruit, renferment le paysage. La ministre de l'Environnement et du Développement durable décrit que nous sommes actuellement dans une période où les feux de brousse sont fréquents. Amin'izao fotoan'izao zany tsika dia miditra tanteraka ao anatin'ilay fotoana mahabetsaka ny afo na ilay antsoina hoe pic de point de feu. Anisan'ny tena voakasika amin'izany ny faritra andrefan'ny Madagasikara rehetra, ny tapany atsinanana ihany koa, ny alatsinanana ary ny manodidina ny Analamanga. Efa fantatry ny ministera ny tontolo ihany hoe satria nandritra ny 20 taona dia efa izay foana hoe io fotoana io zany entre ny faran'ny volana septembre ka hatramin'ny voalohan'ny décembre ny tena mahabetsaka ny afo. Selon Baumiaf Tsevainal Rarnirin, les feux sont souvent dus aux feux de cigarettes non éteints correctement, alors que les herbes sont sèches à cause du manque de pluie. Les feux se développent en vitesse dans cette situation. Il y a aussi des feux provoqués par des personnes qui cherchent de nouvelles herbes pour le pâturage. Enfin, des feux qui ont été créés volontairement. Face à cela, le ministère de l'Environnement et du Développement durable reconnaît les difficultés pour lutter contre les feux de brousse. Na dia eo ny fanaovana an'ireny tatamotry na pare-feu ireny na eo ihany koa izay fanentanana an'izay dia tsy ampy ny ekipan'ny ministera ny tontolo iainana ary io averiko foana hoe eto Madagasikara dia agent forestier anankiray miahy velarana 210 000 hectares. Ny campagne na tolérance zéro izay ataon'ny ministera ny tontolo iainana dia mitohy izany hoe manenjika an'ireny olona mandoro ireny izahay fa eo ihany koa ny fanabeazana fa indrindra koa ny fanentanana. Nisy ny fihaonana maro efa natao na tany Antsui niaraka tamin'ny gouverneur sy ireo maire izay nanatrika tao avy amin'ny district mahazava-dehibe ny fiarahamiasan'ny ministera ny tontolo iainana, ny fitalevam-baritry ny tontolo iainana ary indrindra zany ireo ratsa mangaika rehetra any amin'ny faritra. À Ankazbe, on pourrait être tenté de dire que reboiser cette localité est une perte de temps. Même à l'intérieur du site de reboisement, le fait ce qu'il veut. Une perte de temps et une perte d'investissement. Par contre, la ministre indique qu'on doit toujours reboiser, quelle que soit la situation. Mais il faut savoir qu'est-ce que le reboisement. Ny fambolekazo dia tsy maintsy atao satria fatatsika fa efa latsaky ny 100 sisa ny ala eto amin'ny nositsika. Ny fambolekazo amin'izao fotsiny dia tsy maintsy misy zany ny fanaraha-maso ny suivi. Ary ny fambolekazo dia tsy ny andro anankiray izay eritreretin'ny malagasy hoe manao ouverture de campagne dia andeha amboly azy dia vita ny atitiko tsy izay ny fambolekazo ny atao hoe reboisement dia manomboka amin'ny fikarakarana ny tany zanak'azo ny fanitrihana an'izany azo zany ary mitondra n'iny hazo iny ho lasa ala. Rehefa tsy todrontsika zany izay maha ala an'ilay faritra izay dia karazana échec ihany.